Ny boky Genèse saiko nefa niteneniko teto fa ny toko 12 voalohany eo amin'ny Genèse dia tsy hoe tantara arabaky teny fa ny filaza azy dia hoe anganomasina ampitana fampianarana fa manomboka amin'ny toko 12 kosa manomboka amin'ny fiantsonan'i Abrahama izay vao tena tantara tena izy zany eo amin'ny Genèse satria ireo toko rehetra manontolona momba ny fahariana momba ny safodrano sy ny sisa reny dia efa anganomasina tany amin'ny Babiloniana sy ny sisa fa nampidirina hevim-pinoana dia nanomboka eo amin'ny tantaran'i Abrahama zany no tena izy amin'izay ny tantara avy any Ora Kaldea amin'ny faritra Iraka ankehitriny iny zany no nonenan'i Abrahama dia ny olona taloha amin'ny baiboly dia nomady zany mpiompy dia mivezivezy fa lany ny bozaka sy ny ahitra amin'ny toerana anankiray dia lasa mifindra dia Abrahama sy Lota zany niara niainga avy any Ora tany Kaldea dia tsy fantatra ho aiza fa nahazo azy tamin'Andriamanitra hoe mandehana ialao ny taninao ny fianakavianao sy ny sisa ho any amin'ny tany asehoko anao dia nandeha ry Abrahama sy Lota fa teny an-dalana amahanomady azy mpamboly dia mitombo ny zanak'ondry miteraka ny omby sy ny sisa dia hoe aleo misara-dalana fa lasa sy ampinenana io dia izay nampisaraka ny Abrahama sy Lota fa molakiao ireo any Sodoma sy Gomora rehefa avy eo zany fa izay ny tantarainao sy hidirako lalina aloha fa ny zava-dehibe dia hoe nasapasin'Andriamanitra izy ireo dia niala tany amin'ny taniny dia mandeha mivezivezy fa Andriamanitra mitondra ny fiainany miditra amin'ny evanjely fa herinandro mahery isika izao mamaky any Masindamatio manomboka amin'ny toko 5 fahaenina sy fahafity fampianaran'i Jesoa any an-tendrombohitra anisany ataoko hoe ho an'izay mpianatra izao mahalala tsara ny atao hoe plan anisany tena manan-tany indrindra zany amin'ny evanjelin'i Matio io satria ho an'ny Matio i Jesoa no Moïse vaovao satria manoratra ho an'ireo Jody izy hoe henonareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe zao fa zaho kosa milaza aminareo hoe zao izay zany amin'ny toko 5 sy fahaenina dia amin'ity toko 7 na isika mamaky azy zao dia hitasika hoe ohatrany isaky ny fehezanteny tonga dia tsy misy zavatra ifandraisana aza omena ankiso ny zava-masina aza sipy amin'ireny ana tonga dia vadika eo ka noho izany dia ataovy amin'ny hafa koa izay tianareo atao aminareo fa amin'ny fianara-soratra masina amin'ity toko 7 indrindra dia tsy hoe teny Jesoa ny ray andro ohatran'izao amin'ny toriteny izao ireo rehetra ireo fa fahatsiarovana sy famotinana ny fampianaran'i Jesoa manontolo zany raha Benjamin naka zavatra ny teneniny tany Adilana teneniny tany Takatany Tambatomarina andro samihafa fa fitadiany mpanoratra dia natambatra ny raika indrindra makasika mandray arabaky teny soa sy izay ny zavatra tena nivoaka tamin'ny vavan'i Jesoa amin'ny soratra masina ny filaza azy dia atao hoe lozia ary visy ihany aza ny tena hoe izao ny teneniny bebenay izao ny teneniny dadabenay tena tadidinao fa fivoasana ny fampianarany dia izay fahatadiavana ho azy fa zao fotsiny tiany Kristy ahatongavana izay io zany izay zao fivoasana soratra masina fa ity zany fa hifezako toreko teny amin'izay hoe ity ihany raisitsika izay rehetra tianao ataon'ny olona aminao dia mba ataovy aminy koa ary izay tsy tianao ataon'ny olona aminao aza atao aman'olona io zany filaza azy atao hoe règle d'or fisipika volamena sy ny kristianina ihany sy ny Jody ihany fa tena iraisany izao tontolo izao hatramin'izay misy izay hoe izay matka fisipika volamena mitondra ny fiainana ary na izay fotsiny raisitsika amin'ny evanjely dia kombinasika ny baiboly efa zavatra izay re misy zavatra mba tiako hataon'olona agnamiko resa te ho pana aho sa manomponina resa te ho zonona aho sa mamozomonina re mba tiako no arabaina dia mba miara habonina opera Marcel Ramiandry soa zay mpanabenay reto tenkazaso mba ialaindray no mba miara habainy ihany fa zaho ihany fiara habainy lahy zay miasa ny fomba fitenina zany hoe fiainana ny hoe zay tianao mba hataon'olona aminao dia mba ataovy aminy misy olona te ho arabana dia te ho azany nefa tsy mba magnazy olona noviana dia asika zany tsy resaka zavatra be fa izay fotsiny samy mahita izay niraisany azy fa hoe
retinonina halohany trosanao dia mba loavo ny trosa retinonina mba ho anina ohatr'izao dia samy mahita azy tsipriny zay ny ampianarana Jesondroany fa ny fehiny mako ohatran'ity zavatra be dia be ho voateny amin'io kely dia kely an'io soratra amin'ny boky io nefa misy fampianarana farafahakeliny ny folo sady samy fampitohy fa tiako tenenina sy zavatra nyteneny Jesosy ndray andro io fa tadidin'ny apôstôly dia tonga dia zaho nyteneny Jesosy dia natohitohiny eo midira ny vavahady ety fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalany makany amin'ny fahaverezana dia hitantsika moa hoe sakrifisy ny fiainana kristianina dia fijaliana tsy maintsy mandalo lakroa mandrakariva ny zavatra rehetra ataontsika izay ny dikany hoe midira amin'ny lalana ety arakaraka ny asa-pana hoe misy fijaliana ny fiainana no atao hoe tena ara-dalàna miaraka amin'Andriamanitra rehefa vao mantegona zay izy zay mianarana indray zanaka sy fanahy masina.